Iverentsika ihany moa izay vaovao ara-politika sy vaovao manasongadina ny antoko sy fikambanana izay rehefa avy eo fa eo amin'ny lafim-baovao ara-diplomasia kosa izao no anizantsika ny fampahalalam-baovao ary androany ary no nankalaza ny fafitopolo taona nisy ny andro ny ambohitra tao Normandie na ny débarquement de Normandie ireo firenena matanjaka niady tamin'ny nazi raha ny teto Madagasikara moa dia niarana tsy azo ity andro ity tetsy amin'ny résidence de France atao ivandry ireo mahasovo vahiny miasa sy monina eto Madagasikara ary nanasan'izy ireo ny ministra sy manam-pahefanana civil sy miaramila malagasy moa izany. Nampiova ny tantaran'i Europa ary nanamarika amin'ny fanombohan'ny fandresenany jadony sy ny fitondrana nazi nentina ny Hitler ny fahatserovana ny débarquement de Normandie izay niarahan'ny Amerikanina, ny Anglisy, ny Kanadianina ary ny Frantsay izay efa nanomboka nanjakan'ny fitondrana nazi tamin'ny taona 1770 nandritra ny ady lehibe faharoa. Lanonana makotrokotroka izay nanomezam-boninahitra ireo mahery fo tamin'izany no nanamarika ny fahafitopolo taona nahatsiarovana izany paikady miaramila izany. Raha ny teto Madagasikara dia teto Antananarivo tao amin'ny résidence de France tesy ivandry no nanamarihana ity daty manan-tantara teo amin'ny tantara Europeanina ity. Nanana ny nampiavaka azy ity fankalazana ity hoe Andriamatoa François Goldblatt, mahasovo frantsay monina sy miana eto Madagasikara. Raha nambarany dia niady ho amin'ny fahafahana ireo mahery fo ireo na hafahana ny roso amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao, indrindra ny fametrahana ny demokrasia. Tonga nanatrika ny lanonana androany ireo mahasovo vahiny miasa sy monina eto Madagasikara toy ny mahasovo Britanika, mpiandraikitra Amerikanina ary koa mahasovo Rosianina.